Miaino anatin'ny fahasalamana tanteraka vaovao malagasy. Mitombo ny tahany famontana. Milonga koa izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalema, tsy lavorany ny fahasalamana, tsy tomomana ny fampianarana, tsy ny fanabeazana, mitombo ny asa, mitombo ny very asa, tsy ny tsy anasa. Miamaro reo faty ny anjadiny tsy fampitsakafo, tsy lavorany, na tsy misy jiky ny rano. Atao hoe tantely afa-dakotra ny aream-pirenena milongatra izay tsy izy ny kolokolo ary tsy rokolokoloina fa tena ara-pahavehivavy. Raha fitina ny tena im-bavy sy foy ny zavatra hitako mitety Madagasikara no faritra 2010 rehefa izy ireo fitarana ny vahoaka malagasy marobe milazy hoe potika ny firenentsika président. Lasaka fakerena laza anatina antsana lalina ny vahoaka malagasy, miaino anatin'ny fahantana lalina ny vahoaka, ary maizina tanteraka ny hoavy mitaranaka fahalamandiny ka tena mihinanao izay miverenina. Zay daholo ny foeny raha mitety an'ireo fahateo aho. Tsy mety zao malagasy ary tsy miendrika izao fomba hitondrana azy zao ny firenentsika.